Vatsy pitahiana ho anao, vatsy pitahiana ho anao anio. Ny vatsy hitondra fitahiana ho antsika indray amin'ity andro marain'ity dia arak'izay hita any amin'ny Galatianina toko fahaenina ny andininy voalohany ihany. Dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ry rahalahy, raha misy olona azon'ny ota tsy nahaza, dia atsanganareo izay manana ny fanahy amin'ny famorana izy, ka mivera ny tenanao fandrao ianao koa mba alai-panahy ihany. Amen. Ry havana, hiara-malala tokoa amin'izao fotoana izao, ary miara-mahita an'izany tsika fa sarotra ny miditra amin'ny fiainan'ny olona, na miteny olona, na mananatra olona, satria efa samy miziriziry amin'ny marina ho azy daholo ny akamaroan'ny olona, ary indrindraindrindra samy manana izay inony arak'izay heverin'ny sainy sy ny fony. Mitombo ny fahotana nefa ary ny faharatsiana. Tsy hita pesipesena ny fitombon'izany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Mitombo ny fahadisoan-kevitra, na dia ny mahakasika ny fivavahana azy. Be ny olona hita fa tsy hitsangana mihitsy amin'ny voninahitra raha miala ety ratr'izay. Kanefa matahotra isika ny tenina ananatra olona, sao lazain'olona fa mitsaratsara na miseho manam-pahaindrena. Fanontaniana mipetraka ankehitriny rahalahy, ranabavy, ho avela amin'izao ara ve ka tsy ho ambara azy Kristy sy ny famonjena tolony ho an'ny rehetra. Andeha ny amin'Andriamanitra, teneno ihany izy. Sao dia ho very ny fanahiny fa teneno ihany izy, kanefa aza mitsara azy fa ianao koa aza mba tsy marina ihany koa. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zoko malala anay, mamindraha fo aminay ary mamelany heloka tahaka ny namelanay izay rehetrarehetra meloka taminay. Raha eo hampianaro izahay, hampio izahay mba hanana fo, mba hahita tokoa ny fahavesarany fahotana amin'izao tontolo izao, ary hamarino aminay ny tenina hoe ny fitiavan'i Kristy no manery anay, ka dia tereo izahay mba handray andraikitra ho any amin'izay rehetrarehetra voafatotra sy izay rehetrarehetra latsaka any an-davaka sy izay rehetrarehetra mandeha amin'ny lalam-pahaverezana. Ampianary izay ary ataovy eo am-bavanay ny teny, haresy lahatra an'izy ireny, dia ho amin'ny anaranao sy ho voninahitra ao izay ataonay rehetrarehetra, nisaotra Jesosy. Amen.